tianareo ve le corona? Tonga sao daholo zanagasikara rehetra, ankasitrikinareo aminarina fandaharantsika isan'andro. Vaovao tsara be no menanareo androany dia za mila sipa, mila sipa e! Iza no mila sipa? Za ve no mila sipa sa Ela no mila sipa sa Indri no mila sipa? Fa aiza ilay sipa no tadiavina? Any an-danitra ve? Eny ambony ranomasina ve? Na any anaty ranomasina? Na any anaty lavaky ny liona ve? Sa any anaty alaala be any? Sa anaty tapitendrombohitra? Fa aiza tadiavina ilay sipa e? Mafy an'izany. Isika olombelona dia anisany miandry an'ilay atao hoe lahatra. Ianao raha ohatra ka tsy sipa ianao androany, tsisy olan'izany. Izay no anjara tandrifo anao izany hoe tsy manao sipa ianao, tsy manana sipa. Tsy misy olan'izany. Rehefa manana sipa ianao indray androany dia ajao kolokoloy tsara ilay fitiavana fa izay no mahaela ny fiarahana. Na lehilahy na vehivavy dia manan-tsoa hikolokolo fitiavana. Vao mandeha hily io dia tsy maintsy ho tapaka. Io izany isika rehetra tsy mahalala hoe aiza no mety ho sipa hiaraka aminahy androany, aiza no mety ho sipako rapitso, aiza no mety ho sipako rehefa amin'izao, ary iza no mety ho vadiko indray androany. Tsy misy mahalala isika. Dia izay ny valiny. Misy commentaire any alohany hoe ndao makany am-piangonana dia ihany no tena mety. Midika ina moa ilay hoe makany am-piangonana dia hijery sipa ianao? Misy ary ilay olona tena mpanambany sy mpanaratsy olona ireny indrindra no miditra am-piangonana. Fa ilay olona tsara fanahy tsy manam-potoana handehanany am-piangonana. Tsy ny fahitanao olona amin'ny endrika ivelany no hitsaranao anazy fa ny zavatra ataony. Ekena isika olombelona samy hoe mpanota. Manana ny kilemantsika tsy manino izany. Fa ianao ihany dia mahafantatra n'iny olona iny hoe ratsy loha izy na tsara saina izy. Anjaran'ny tsirairay izany mandinika. Na lehilahy na vehivavy rehefa manana sipa ianao ajaona eo an-tanana. Izay no vahaolana tsara sy mahomby mahaela ny fiarahan'olon-droa. Rehefa misy olana vahana ny olana miaraka mamaha olana. Ary fadito ilaingailanga be anisan'ny lehilahy. Ireny anisan'ny mampikorontana ny fiarahana io. Ny vehivavy dia mora tia, mora malahelo, mora tezitra, mora mivadika ihany koa. Fa rehefa mivadika ny vehivavy tsy zakany lisana. Izay any aizan-drasany izy hivadika alikako, izay ela vao tena olona sipa ratsy loha be. Fa na ninona izy no nivadika ela ihany anie no mahatonga izany. Dia izay. Mankasitraka tompoko.